Amen. Safady fa nitapako le teo fa loatra. Amen. De miditra amin'ny tapany fa efatra tsika. Tapany fa efatra sady mamaraparana azy de izay zany de hoe leo ny rany olona marotsory izy la ifanainja vavin-drano de ahoana le niafaran'le vehivavy teo fantelony izy efa nampiakariny satana indray ny vola azony satria izy mamitaka amin'ny vola ihany koa Lucifera mamitaka amin'ny vola efa fatatsika zany alleluia de niafaran'le vehivavy lavo teny ameskale izy tsy fantatra na ninona ho izy le mpanompon'Andriamanitra fanina de nianjera aveny hitantsika le fanao lavo amizay de hamono anao amizay izy voalohany indrindra mila lalana le satana andavonantsika de rehefa lavotsika de vonony amizay. Amen. Maty le vehivavy izy antsena azy satana tsisy fifandraisan'ny jentilisa sy ny kristianina zany tsika mitaona ny jentilisa makany am Jesosy fa tsy tsika ny manaraka an'izy ireo tsy tsika ndray no andeha mbola manaiky ny fanaon'izao tontolo izao tsika tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Amen. Miaraka mihira-piran'izao tontolo izao tsy azotsika atao. Masina Andriamanitra tsika tsy miaroaro. Halleluja. De ny fahafito ary hoy ilay anjely tamiko nahoana no gaga. Andiny fahafito izao ilaza aminao fahafito B izao ilaza aminao ny zava-miafina ny amindra vehivavy sy ny bibidia mitondra azy. Io vehivavy io bibidia ao anatiny de satana Lucifera de le fanainza vavin-drano teo. Amen. Ny bibidia ilay efa hitanao izay manandoha fito sy tandroka folo. Ny bibidia ilay efa hitanao dia teo ihany ary tsy eo izao. Ny bibidia io le tenenitsika antikristy izy de antikristy moa zany satana ihany koa ny ao anatiny. Ilay efa hitanao io zany bibidia efa hitan'ny Jona io zany dia mbo tsy eo izy tam'izay fotoana zay dia ilay efa hitanao dia teo ihany ary tsy eo izao. Zany hoe teo ihany ny fiasany tam'izay fotoana zay fa mbola tsy eo izy, mbola tsy nanjaka, mbola tsy de hita, mbola tsy nanjaka loatra zany. Teo ihany zany izy fa tsy mbola tsy eo izy tam'izay fotoana zay. Araka ny teny tamin'ny Jona. Nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hita noanoa izy ka ho lasa ho amin'ny fandringanana ary ny monina ambonin'ny tany dia izay tsy voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao dia ho gaga raha mijery ilay bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao nefa mbola ho avy indray. Halleluja. Hitantsika makaplasin'Andriamanitra izy eto. Lay Andriamanitra taloha, anio ary lay ho avy. De izy ihany koa alainy bibidia tahaka eto. Amen. Satria izy lay eo teo ihany tamiandrony lalàna, tamiandrony Jona, tamiandrony mpianatra io teo Lucifera, eo foana io satana io, eo le mpamitaka izao tontolo izao. Ary lay bibidia efa eo fa mbola tsy niasa izy tam'izay fa nefa izy am'izay le ho avy ankehitriny le hiakatra avy any amin'ny lavaka tsy tanono de Lucifera. Iseho vatana mihitsy izy hiditra ao amin'ny alalan'le olona de io le antikristy. Izy lay ho avy tenenina eto. Amen. Izy le mpamitaka izao tontolo izao. Ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Amen. De ny andiny fahasivy indro ny hevitra izay misy fahendrena ny loha fito de tendrombohitra fito. Loha fito izay hitantsika tam'le vehivavy raha namakitsika teo ambony eo de misy hoe loha fito. Loha fito zany dia tendrombohitra fito. Tendrombohitra sahalan'ny hoe tanàna fito. Tanàna sahalan'ny hoe firenena. Izany hoe le firenena io zany gejain'io fanainjazavavin-drano io. Fanahy avy any anaty rano. Io ny mikontrôla an'ity zao tontolo zao ty. De ny fanahin Lucifera. Fanahin Lucifera daholo io. Ampiasain'ireo rehetrarehetra reo. Lay anjelina lavo niaraka aminy. Reo rehetrarehetra reo miara-miasa aminy. Amen. Izay ipetrahandra vehivavy le firenena fito.
zay le vehivavy mihitsy no manjaka le fanahin-jazavavin-drano. Amen. Ary mpanjaka 7 ireo. Haleloia. Tendrombohitra 7, firenena 7. Dia ao anatin'ny firenena io misy mpanjaka 7. Misy mpanjaka 7 ao amin'io firenena io. Haleloia. Efa lavo ny 5 fa ny iray mbola eo ihany. Misy 7 ireo a. Dia nisy 5 efa lavo. Zany le firenena 5 efa lavo zany efa azony. Efa azon'ilay fanahy ratsy. Amen. Fa ny iray mbola eo ihany ary ny iray koa mbola tsy tonga. Misy anankiray koa teo a. Ary ny iray koa mbola tsy tonga. Iza mbola tsy tonga? Le antikristy. Le antikristy zay andrasan'izy ireo fatratra. Amen. Ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely. Amen. Ary ny bibidia izay teo ihany ary teo zao dia izy no namany 7 mahavalo azy. Hitantsika amin'izay. Izy le bibidia tenenina eto. Efa eo le bibidia io. Efa ao le bibidia io. Eo izy. 7 tenenina eto. Fa ny 5 amin'ireo izy efa lavo. Dia misy iray izy fahavalony. Ny bibidia io izy. Izay teo ihany ary teo zao. Dia izy no namany 7 mahavalo azy. Ka lasa ao amin'ny fandringanana. Io manampy miaraka amin'ireo 7 ireo. Le firenena 7 ireo mahavalo azy. Amen. Eo izy efa ao eo amin'izao. Fa avy eo hitsangana io. Dia io le gouvernemanta vaovao hitsangana. Amen. Izay ho lasa any amin'ny fandringanana. Andeha any amin'ny fandringanana. Le fandringanana ho avy amin'le fandringanana zao tontolo zao. Amen. Efa voahomanao daholo ireo. Haleloia. Ary ny tandroka 10 izay hitanao izy dia mpanjaka 10. Misy mpanjaka 10. Le tandroka 10 le tenenina amin'ny vehivavy eto zany. Sady le tanàna 7 a. Eo amin'ny lohany zany ananany fahefana no sady mpanjaka 10. Tandroka 10. Ombany fahefana daholo ireo. Mba fahafan'ny Lucifera zany. Izay hitanao dia mpanjaka 10 izay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy. Ireo mpanjaka ireo le iaraka hanangana ny gouvernemanta mondiala. Ireo le miray efa miray tetika, efa miray manomana, efa voahoman'izy ireo ao io. Haleloia. Miandro fotoana fotsiny ireo hamoaka an'io. Amen. Ireo dia miray saina ka manome. Ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefana ho an'ilay bibidia. Miray saina ireo. Le gouvernemanta le miray saina izy ireo miaraka mivory, miaraka mievitra izy ireo hoe ahoana ny atao, inona no atao, hamoahana, amena lalàna, misy lalàna hipetraka. Hoe hanambarana an'izao tontolo izao iray. Alléluia. Dia miray hery, miray saina, miray izy ireo. Amen. Manome hery an'ilay bibidia. Aiza ny herintsika kristiana ankehitriny? Miray ve tsika ankehitriny? Miray ve ny kristiana ankehitriny? Tokony iray amin'ny fahamarinana tsika. Fa tsy ny sasany tsy mety, tsy marina zany, tsy marina ny fahamasinana velona, tsy marina zao. Halleluja. Fa mila miray saina tsika. Mila miray fo tsika kristiana amin'ny fahamarinana, amin'ny fandehanana, amin'ny fahamasinana, amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Halleluja. Amen. Miray saina ny piasa ireo iraky satana ireo, miray saina ireo, miray saina. Raha mijetika ireo mpamosavy ireo ireo mpamosavy ireo miray saina ireo, miray saina, miray ireo andeha andavoana olona, andavoana kristiana, miasa tsy matory isaky ny hariva. Halleluja. Ohatra misy quartier, ohatra amin'ny quartier anankiray, ohatra quartier dia miray saina daholo ny mpamosavy miaraka manao réunion isaky ny hariva. Aiza antsika kristiana? Mila miray ihany koa tsika. Halleluja. Iray saina ihany koa tsika. Ilain'i Jesosy koa tsika iray saina. Amen. Mba hahatonga tsika ho iray, rehefa tsika miray afo mandoro an'izy ireo. Amen. Halleluja. Ary mirotsaka ny herin'Andriamanitra.
miray saina amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana sy ny fahatahoran'Andriamanitra. Izay no ampilatsaka ny herin'ny fanahy masina. Amen. 4, ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy ary haresy azy koa izay momba azy. Haresy azy koa izay momba azy dia itsika zany izay momba an Jesosy dia olona voanjo sy voafidy ary mahatoky izay no hiaraka handresy io bibidia io. Tsika izay miaraka amin'ny Jesosy, tsika izay miaraka amin'ny andro manala, tsika izay miaraka amin'ny eny amin'ny raolanitra rehefa tafakatra ny fiangonana. Vakiko ny Apokalipsy 7:20 azoantsika anio. Satria izy eto 4, ireo dia hiady. Hitantsika ny antikristiana efa manomana ny miaramilany amin'le adiny Armageddon, le hiady. Amen. Hiady amin'Andriamanitra fa tsisy haresy an'Andriamanitra zany. Amen. Efa miomanao ny miaramilana. Alléluia. Vakitsika ny Apokalipsy 19. Amen. Mialatsiny valavalava ten'Andriamanitra fa azoantsika azy. Amen. Apokalipsy 7:1-10. Ary nahita ny lanitra voasokatra ka indro ny soavaly fotsy ary izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina. Ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiany. Halleluja. Amin'ny marina sy ny fahamarinana hiadiany. Ary ny masony dia lelafo ary tamin'ny lohany nisy diadema maro. Ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. 7. Ary miakanjo akanjo voafafy ra izy ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ary ny antokony miaramila any an-danitra dia ny anaraka azy reo dia tokony miaramila hiaraka hiady miaraka amin'ny Jesosy. Alleluia. Ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy izay nitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba hameleza ny firenena ary izy hanapaka azy amin'ny teimby ary izy no manitsaka ny famiazana ny divain'ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy toa ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy nanao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ary hitako fa indro nisy anjely anankiray koa nitsangana teo amin'ny masoandro ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ny voromanidina rehetra teo fovany abakabaka hoe aviaka miangona ao amin'ny fanasana lehiben'Andriamanitra mba hinananareo ny nofo ny mpanjaka sy ny nofo ny mpifeharivo sy ny nofo mahery sy ny nofo ny soavaly amin'izay mitaingina azy ary nofo ny olona rehetra na andevo na tsy andevo na ny kely na lehibe. Halleluja. Ary hitako ilay bibidia 7 amin'izay. Ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjaka ny tany mba miaramila ny tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilana. Hitantsika zay le ho avy le teneniny amin'ny andininy Apokalipsy 7 eto hoe 2 ary ny bibidia izay teo ihany tsy eo izao dia izy ho namany fito mahavalo azy ka lasa ho amin'ny fandringanana. Reo manomana amin'le hiady amin'le fandringanana. Amen. Ary eto Jesosy dia hiady amin'le bibidia. Amen. Miaraka amin'ny miaramilany. Ary nosamborina ilay bibidia mba mimpaminany sandoka dia ilay nanao famantarana teo anatrehany izay nentiny namitaka nefa nandray ny mariky ny bibidia dia le marika 666. Sady ny ankoka eo anoloan'ny sarina izay ny ankoka tamin'ny sarina ary dia natsipy velona ho any amin'ny farihy afo mirehetra solifara izy roa ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly ary ny vorona rehetra dia voky ny nofony. Amen. Io le miomana amin'le fandringanana io. Halleluja. Fa ny Jesosy tsika andresy azy.
andiny fadimy amin'ny folo ary farany ihany koa. Ary hoy izy tamiko, ny rano efa hitanao izay ipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro samy hafa fiteny. Ny rano izay hitanao izay ipetrahan'ilay vehivavy janga hoy izy. Izany hoe mipetraka ao anatin'ilay olona mihitsy le fanahy. Le fanahy, le olona raha tsika tsy manana Jesosy, le fanahy miditra any anatin'ilay olona. Miditra. Amen. Ka manapotika tanora maro, manapotika olona maro. Zay teneny hoe dia olona sy vahoaka betsaka no ampiasainy sy simbainy. Amen. No fitahiny. Dia le fanahin'ny zazavavin-drano, le fanahin'ny Jezabel, le fanahin'ny Reine de la Côte. Ireo mamitaka tanora maro, mamitaka olona maro, manapotika fiainan'olona maro. Amen. Zay iraky Satana. Andiny faina amin'ny folo, ary ny tandroka folo sy ny bibidia izay efa hitanao dia ireo no ankahala ilay vehivavy janga ka ahatsinotsinona azy sy ampitanjaka azy sy hinana nofony ary andevina ny tenany amin'ny afo. Halleluja. Ho antsika rehetra mihaino an'izao video zao, ho anao izay mihaino an'izao video zao, ianao miaina amin'ny fijangajangana, fisotroana toaka, lainga, fitaka, foana sigara, zava-mahadomelina. Halleluja. Aoka tsy ho fitahin'ny Satana ianao, fa ny Satana ny rainy izany rehetrarehetra zany, ny Satana no mampiasa an'izany rehetrarehetra zany. Dia ny tandroka folo izay hitanao izy, tandroka folo raha milaza antsika, raha mahita antsika tandroka folo, inona le tandroka folo eto? Ary ny tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana. Dia amin'ny farany eto izy miteny hoe ary ny tandroka folo dia le mpanjaka folo zany, sy le bibidia hitanao io izy dia le bibidia le antikristy na le Satana, Lucifera. Ireo mpanjaka folo reo sy le Lucifera na le antikristy dia ireo ankahala vehivavy janga. Ireo ihany no ianareo itsika izay miaina ao anatin'ny fahotana. Lay devoly ihany no amitaka antsika, hamono antsika amin'ny farany. Amen. Ny fanahintsika no fitahany, ny fanahintsika no fatorany. Amen. Mandrisika antsika izy hanao an'io zavatra dalàna io, fa ny hafarantsika rehefa avy eo aizy. Halleluja. Riavana. Raha maheno an'izao ianao, ialao ny fijangajangana, ialao ny faharatsiana rehetra, fa tsy avy amin'ny Jesosy zany. Fahotana, ialao, tsy avy amin'ny Jesosy zany. Ireo zony ankahala ilay vehivavy janga ka atsinotsinona azy sy ampitanjaka azy sy hinana nofony ary andevina ny tenany amin'ny afo. Izy ihany no mihinana nofontsika, izy ihany no mandevina ihany koa, izy ihany koa no andevina amin'ny afo. Amen. Halleluja. Ko antsika hiala, ko antsika hiala. Amen. Hiala amin'ny ratsy, hiala amin'ny ratsy. Fotoana zao hialana amin'ny ratsy, fotoana zao ialana tsy arorona amin'ny ratsy tsony. Raha ianao kristiana fanandrain'i Jesosy, aza miaroaro amin'ny ratsy. Raha ianao mbola tsy nandrain'i Jesosy, fotoana andraisana an'i Jesosy zao. Halleluja. Mba tsy ho fiainanao tamin'ny 2022, mbola ho fiainanao 2023. Olom-baovao amin'ny Jesosy ianao manomboka zao. Amen. Mba tsy ho andevony Satana tsony, tsy andevony lainga, tsy andevony fisotroana toaka, tsy andevony fijangajangana. Amen. Tsy ho andevony io fanahy mamitaka io, mamitaka izao tontolo izao. Halleluja. Ho levony afo ane tsika, ho levon'ilay fahafatesana. Mbola ety tsika efa maty ny fanahintsika, fahafatesana voalohany zay. Fahafatesana faharoa dia ho any amin'ny farimy rehetra hafa, mba tsy ho any ane zasy ianao. Halleluja. Fa Andriamanitra efa nanome fo ireo anatanteraka ny heviny sy ifanaran-tsaina ary hanome ny fanjakany ho an'ilay bibidia mandra-pahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy zay le Apokalipsy 4:1. Nomena fahefana mihitsy ilay antikristy, nomena fahefana ilay devoly, nomena fahefana izy eto. Ifanaran-tsaina, ifanaran-tsaina hanome ny fanjakany ho an'ilay bibidia. Efa nanome fo an'ireo mihitsy, Andriamanitra mihitsy mamela azy zany hanana ny fahefana, fa izy tsy tompony fahefana. Atanteraka ny tenin'Andriamanitra, atanteraka ho anjakany eto mandritra ny fitotoana, satria efa voalaza ny tenin'Andriamanitra zany. Ary raha vehivavy ilay hitanao dia tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjaka ny tany. Amen. Mba hafanahy azy
miditra amin'ny alalan'ny olona izy, manjaka amin'ny tany izy. Ireo mpanjaka hitantsika filoham-pirenena dia hitantsika hoe filoham-pirenena izy, fa fanahizany ao anatiny. Fanahiza zay olona nanaovany fanekena, zay olona nanaovany pacte, zay olona nanaovany fanekena any, dia le fanahiny iny no midiriger, miconduit azy, no mampiasa azy. Amen. Ary tsy amin'ireo ihany, fa hatramin'ny kristiana, hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra, hatramin'ny tanora, raha tsy miambina antsika dia idiran'ity fanahin zazavavin-drano, fanahin Jezabel ty fanahiny Reine de la Côte io. Raha mbola antsika matimaty ny zavatra ny tany, matimaty ny izao tontolo izao ty, mbola babitsika io, mbola babiny lamody tsika, mbola babiny fijangajangana tsika, mbola matimaty le olona manan-karena tsika, mbola maty ny voninahitra tsika, dia mbola domineny io fanahy io tsika, mbola anjakany io fanahy io. Io no mamitaka atsika amin'ny ara-panahy. Amen. Hoy izy ianao misy vola be dia maimaika ianao, tena fitahina be ty, nefa tsy hainao fa fandrika Satana, tahaka an'ilay vehivavy maty dia nasehon'ny tompo an'ilay mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny elo, noho ny fiaroany ny haino nanaiky anao concert miaraka amin'ny zao tontolo zao. Misy tsika maimaika mandeha mitory filazantsara tsy amin'ny toerana andefasan'i Jesosy atsika, toerana tsy ampandehan'i Jesosy atsika akory. Aoka tsika hiandry ny fitarian'ny tompo, tahaka an'ilay pasteur anankiray rehefa kely le olona tariana ao dia maimaika mizay le mbola mila voninahitra, mila olona maro. Jesosy no mitondra olona eo aminao, Jesosy no manome olona anao. Halleluja. Fanahy masina velao hitarika atsika fa tsy tsika no mandeha aloha, fa raha vao tsika mandeha aloha dia le Satana mitaty atsika, Satana no misintona atsika. Halleluja. Amen. Kany le pasteur nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, lavo raha lavo anao ankehitriny, da niverin-dalana ianao, anarina anao indray ny tompo, anarina anao Jesosy. Halleluja. Mbola manana fotoana izy, mbola misy fotoana atsika hiverina amin'ny voalohany tsika. Halleluja. Mba tena hifandray amin'ny tompo, mba tena hiray amin'ny tompo. Halleluja. Mba tena hiala amin'ny fitiavana ny zavatra n'izao tontolo izao ty. Elao ny fijangajangana, elao zany rehetrarehetra zany, fa zany rehetra zany dia asany fahavalo Satana. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taolao indrindra ho mandrakizay. Sorantsika Jesosy ny amin'ny teniny, satria izy no mampiteny azy ny teny. Alleluja. Mino aho fa navoray izay anjaranao ihany koa ianao. Amen. Ankehitriny tsika hisaotra an'izany tenin'Andriamanitra zany. Alleluja. Hisaotra antsika ny tenin'Andriamanitra satria ny fanahy masina mila misaotra ny tompontsika rehefa mandray teny, satria mbola fitiavany no hanomezany teny atsika dia mila hisaora atsika. Amen. Dia aorian'ny fisaorana atsika hiditra amin'ny combat spirituel. Halleluja. Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao lehibe indrindra tamin'ny teninao izay nampitanao aminay. Saotra Jesosy satria izany tokoa ny teninao Tompo malalo, ilay fanahin'ny zazavavin-drano, fanahin'i Jezabel, ilay fanahy ratsy dia tsy matory Jesosy, fa mitady andavo anay, Jesosy. Ariny indray izay Jesosy, ariny indray izay Tompo malalo, mba tsy ho variana raha efa niverin-dalana angatsika izay, avereny indray Jesosy, avereny indray Jesosy, avereny indray Jesosy, avereny indray izay Jesosy. Halleluja. Avereny indray izay Jesosy, mba tsy ho variana Jesosy amin'izao fiainana izao, satria maro ny fandriky ny Satana, maro ny fandriky ny devoly Jesosy andavona anay. Jesosy malalo.
Arovo zay mifanainy zazavavin-drano. Arovo zay mifanainy Jezabel. Arovo zay mifanainy Reine de la Côte. Arovo zay mifanainy Lucifera. Tany mafy zay Jesosy. Tany mafy zay tsy ala aminao. Tsy verin-dalana Jesosy. Tsy ho matomatony zao mifiainana zao. Tsy ho matomatony arena. Tsy ho matomatony fitiavam-bola voninahitra laza Jesosy. Tompo Jesosy. Taovandeha mifamasinana mandrakariva izay. Taovandeha mifamaria sy mifamasinana zay Jesosy. Arovo zay Jesosy. Arovo zay Jesosy mifakapanay. Arovo zay mifandriky ny devoly. Arovo zay mifandriky ny devoly. Jesosy meu ezy zay tondra azy fitsalinao. Meu ezy zay Jesosy. Oh haleluya. Atanjao zay. Atanjao ny fananay. Atanjao ny herinay. Atanjao zay Jesosy. Ataovy tsapanay fandalo fitsapany zay. Ataovy tsapanay famandalo ady zay. Ataovy tsapanay Jesosy. Ataovy tsapanay Jesosy andalo fitsarany zay. Ataovy tsapanay Jesosy. Ataovy tsapanay Jesosy. Ao avy tsy hoelenao. Tsapanay Jesosy. Ovanandro farany zao. Maro ny ankonanay Jesosy. Maro amin'ireo ankonanay Jesosy mbola lavitra anao. Maro amin'ireo namanay Jesosy mbola lavitra anao Jesosy. Jesosy. Jesosy mijeho ny fananay. Mijeho Jesosy. Mijeho ny fananay Jesosy. Oh Jesosy. Jesosy. Mijeho ny fananay Jesosy. Tsy aroaro amin'izao tontolo zao. Afao ny fananay tsy aroaro Jesosy. Tsy ho maty ny laza sy voninahitra zay. Tsy ho matimaty ny arena zay Jesosy malalo. Tsy ho fandrisa tana amin'ny vola. Tsy ho fandriny amin'ny vola. Tsy ho afandrika amin'ny laza sy ny firiariana. Oh kiraba. Mareka di masika baba. O kanety teny zay Jesosy. Anety tena hitady anao ndreo manala. Anety tena hieny feo ny fanainao masina. Anety tena hieny feo ny fanainao masina. Tsy andeha amin'ny herin'ny tenanay. Tsy andeha amin'ny fahaizanay. Andeha araka ny herin'ny fanainao masina. Halleluja. Halleluja. Halleluja Jesosy. Pairese Jesosy. Pairese Jesosy. Kati taona 2022 ty Jesosy. Tsy aroaro tsony zay manomboka ny 2023 Jesosy. Tsy rehetra tsy nety nataony rehetra Jesosy. Ho tapitra amin'ity 2022 ty Jesosy. 2023 Jesosy. Patera dia famasinanao zay. 2023 Jesosy. Andiaraka ny famarinanao zay. Tsy aroaro amin'ny ratsony zay. Tsy aroaro amin'ny ratsony zay Jesosy. Tsy aroaro Jesosy mifanao zao tontolo zao. Fa tena anamasina ny tenanay. Anamasina ny tenanay mandra-piavinao Jesosy. Rarararabababa. Halleluja. Halleluja. Tsangam zay Jesosy. Tsangam zay Jesosy. Halleluja. Tena masina. Sotra Jesosy. Halleluja. Kataka ny fanahy masina atsika. Tondra atsika ny combat spirituel. Fanahy masina midina eto ianao anatrikanay. Fanahy masina midina famiranao zay. Fanahy masina feno izay. Fanahy masina avy mameno anay. Feno izay fanahy masina. Feno izay fanahy masina. Oka niafinao meno anay. Eno niafinao zay fanahy masina. Niafinao amin'ny lelako, niafinao amin'ny masoko, niafinao amin'ny tongotro, niafinao amin'ny tanako, niafinao Jesosy amin'ny fisainako, niafinao Jesosy. Niafin'ny fanainao masina meno anay. Niafin'ny fanainao masina hitarika anay. Niafin'ny fanainao masina hitarika anay. Fanahy masina feno izay. Fanahy masina feno izay. Avy fanahy masina. Avy mameno anay. Avy mameno anay. Feno izay fanahy masina.
Fenoy fa milanao zay. Milanao hiasa eto. Milanao hiasa hiaraka aminay eto fanay masinao. Avy fanay masinao. Ny afinao meno anay. Ny afinao. Ny afiny fanatrehanao. Ny afiny herinao. Andoro ny asan'ny satana. Andoro ny asan'ny fahavalo. Saotra fanay masinao. Saotra fa eto ianao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Araka zany tenin'Andriamanitra zany. Androka antsika ny fanahy zazavavin-drano izay manapodika tanora maro, manapodika ny avenirantsika. Tsy fatatsika nefa. Tsy fatatsika tany amin'ny tsy fahalalantsika mety hoe nisy blocage tany amin'ny fiainantsika. Blocage ohatra amin'ny fiainana. Nisy olona mety hoe ny rany fahavalo. Ny bloque ny mariage tsika. Ny bloque ny volantsika. Tsy fatatsika na iza io. Ny anaty ranomasina. Alléluia. Satria ny asan'ny fanahy zazavavin-drano dia izay hoe miséduire. Mamitaka olona maro amin'ny fijangajangana. Anapotehany ny avenirantsika. Angalainy ny étoile antsika araka ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra teo. Amen. Alléluia. Tsy misangy amintsika ny satana. Tsy milalao amintsika. Tsika mivazivazy ny tenantsika. Tsika manao izay totsika atao amin'ny vatantsika. Alléluia. Fa satana raha mahazo ny tenantsika azo ny faly mihitsy izy satria fantany fa iny fanahy ho any amin'ny helo. Alléluia. Amen. Amen. Mandroaka antsika ny fanahiny zazavavin-drano amin'izao fotoana izao. Fanahy Jezabel, fanahy Reine de la Côte. Alléluia. Ry Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masinao, ry Andriamanitra any amin'ny avo indrindra ianao. Andriamanitra mahery ianao, mahagaga, tompony hery ianao, tompony fahefana ianao Jesosy. Ny fanahy zazavavin-drano rehetra, ny fanahy Jezabel, ny fanahy Reine de la Côte, au nom de Jésus, je te dis au nom de Jésus, je te dis au nom de Jésus, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fenina avy Nazareta, ny asanao rehetra, ny firongona entanao rehetra, ny fandrimpandrika ataonao rehetra, miala amin'ny lalako ianao, miala ianao amin'ny fanahiko, miala aty anatiko ianao, miongotra amin'ny vatako, tsy anananao fahefanao, an Jesosy aho, rava ny asanao, rava ny programanao, rava ny planao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fenina avy Nazareta, an Jesosy aho fatsy ianao, an Jesosy ny fiainako, an Jesosy ny momba rehetra, rava ny asanao, ny blocage ataonao amin'ny fiainako, zany blocage zany, rava amin'ny herin'i Jesosy Kristy tompo fenina avy Nazareta, rava amin'ny herin'i Jesosy Kristy tompo fenina avy Nazareta, rava amin'ny afo ny fanahy masina, rava amin'ny afo ny fanahy masina, ny afo ny fanahy masina mandoro, fanahy zazavavin-drano dorana amin'ny afo ny fanahy masina, pamitaka, pandainga, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fenina avy Nazareta, rava ny asanao, rava ny fironganetanao, rava amin'ny anaran'i Jesosy, ny fandrimpandrika ataonao rehetra, ny programa omaninao rehetra, programa rehetra izay omaninao, efa rava zany, efa poteko amin'ny herin'i Jesosy Kristy tompo fenina avy Nazareta. Jesus, je sens les vents. Je sens le vent du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Que les vents te brûlent, que les vents t'étouffent au nom puissant de Jésus. Les vents du Saint-Esprit, les vents du Saint-Esprit, les vents du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et sors tous les esprits qui cassent dans cette maison. Sors au nom de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Tous les esprits de Jézabel, tous les esprits de sirène des eaux, tous les esprits des reines de la côte, sors au nom puissant de Jésus. J'envoie les feux au nom de Jésus. J'envoie les feux au nom puissant de Jésus. Les feux te détruisent, les feux te détruisent, les feux te détruisent, les feux te détruisent, les feux te brûlent, les feux te brûlent, les feux, sors. Alléluia. Il n'y en a pas les places pour vous ici au nom de Jésus. Ici, il n'y en a pas les places pour vous. Il y a les feux de Dieu ici. Il y a les feux de Saint-Esprit au nom de Jésus. Que les feux tombent vers vous. Que les feux tombent vers vous au nom de Jésus. Si vous êtes casse ou quelque part au nom puissant de Jésus, tout votre plan pour me faire ossuyer, pour me faire tomber au nom de Jésus, je l'annule, je le brûle, je l'annule votre flèche au nom puissant de Jésus.
ny flesy rehetra alefanareo any anatin'ny foka amin'ny fisainako rava miherin'i Jesosy Kristy toy ny venina Nazareta. Rava ny herinareo. Alléluia. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin au nom de Jésus. Alléluia. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de votre argent. Alléluia. De votre gloire. Je n'ai pas besoin de ça au nom de Jésus. Alléluia. Tsy mila ny voninahitra nareo tsy mila ny laza nareo tsy mila ny vola nareo ampo azy rehetra amin'ny Jesosy ampo azy au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Fatro amin'ny rano Jesosy fatro amin'ny rano Jesosy any andavaky ny elo any andavaky ny elo fa na Zavavin-drano andavaky ny elo fa na Isabela andavaky ny elo fa andavaky ny elo nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Hélas, ma famille, hélas mes enfants au nom puissant de Jésus. Hélas mes enfants au nom de Jésus. Que feu te brûle. Où tu touches, que le Dieu tout-puissant, dévorant, le Dieu tout dévorant, te brûle. Et les jette dans les lieux des abîmes au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Androka tika ny fanahy manambady. Fanahy manambady ihany koa dia miasa amin'ny fanahy Zavavin-drano, fanahy Isabelle, fanahy Reine de la Côte. Alléluia. Oh Jesus. Amen. Fanahy manambady izay manafoka tanora maro. Raha tsika mbola matimatindreo dia mbola tafiny. Raha mbola tsika matimatin'izao tontolo izao ty, mbola matiny ravaka, volamena, mbola reno iritsika mbola miazakazaka amin'ny lamody. Dia mbola manafika io fanahy manambady io tsy afaka. Marobe ny voagejana io. Marobe voageja. Jesosy nefa te hanafaka atsika. Anao zao menao zao video zao te hanafaka anao Jesosy. Fa ianao mbola maminao zao tontolo zao. Tsy afaka miaraka mihitsy. Amen. Jesosy zao tontolo zao. Na so ianao manaraka ny Jesosy na anao manaraka ny Satana. Raha mbola babony vola ianao, mila le harena be. Mbola azon'io fanahy, mbola gejain'io fanahy io. Amen. Aoko babony Jesosy zasy ianao. Mifaly amin'izay omeny Jesosy. Na akanjo ray na roa sisa aminao. Na lasa ianao na kapa ihany ny anananao. Amen. Faly ianao satria andovan'ny lanitra. Il y a problème dans l'église. Problème. Satria maro ny voafitaka. Amen. Androka antsika ny fanahy manambady. Alléluia. Tous les esprits des femmes de nuit, hommes de nuit. Au nom de Jésus, je te chasse tous les esprits des femmes de nuit au nom de Jésus. Il n'y en a pas relation entre toi et moi. Il n'y en a pas relation, tu connais bien. Avant, tu m'avais embêté. Avant, tu as fait toutes les choses. Mais maintenant, je suis en Christ. Maintenant, je suis en Christ. Tu ne peux plus entrer dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Je te chasse au nom puissant de Jésus. Je te chasse au nom puissant de Jésus. Je te chasse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je te chasse au nom puissant de Jésus. Sors dans ma vie. Sors dans mon âme. Sors dans mon esprit. Au nom de Jésus Christ vient de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et lâche ma famille. Lâche mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous les gens qui enchaînés par les femmes de nuit, hommes de nuit. Alléluia. La voix fatale fanahy manambady non. Alléluia. Jesosy Kristy tompo velona avy Nazareta, lay mahery lay tompony fahefana anafaka anao. Fa ianao aloha no mila afaka. Ianao aloha mila afaka voalohany vao mandositra eo. Mila tsisy zavatra hitany ao aminao vao mandositra eo. Aleluia. Zay vao miala io rano, mbola ao ny fitafiana tsy mendrika, mbola ao ny fanaovanao ranomanitra sy ny boteny lokomena. Anazy io izy manamboatra an'io. Aleluia. Mila misaraka amin'io ianao. Mila miala amin'io ianao. Aleluia. Anafahan Jesosy ianao. Amen. Zao mila tsarovantsika. Ho avy Jesosy. Raha tsika mbola voafatotra tsy mahita azy. Raha mbola voafatotra tsika. Amen. Teneno androany hoe divorce aminao
teneny hoe tsy manambady anao, misaraka aminao androany, tsisy fitambarako aminao tsony, tsisy fifandraisako aminao. Ny papier rehetra natao signature tany hoany, halleluja, dorana miafo ny fanahy masina, dorana miafo ny fanahy masina, dorana miafo ny fanahy masina. Ny taratasy ny signature rehetra nataonao tamiko za tsy manambady anao, tsy nisy fifanekena amiko sy aminao, nom de Jésus. Ou tous les choses qui a pris, na misy zavatra nalainy tamin'ny fiainanao, mety hoe ny akanjonao, mety hoe na ny akanjo fotsiny azon'olona hoentiny any amin'ny piskidy. Amen. Efa mitondra ny anaranao, efa mitondra ny mombanao, hitondra ny anaranao, tondra ny sarinao. Alléluia. Foanao amin'ny ran'i Jesosy zany. Alléluia. Aujourd'hui, je le brille par le sang de Jésus. Je le brille par le sang de Jésus. Tous les habits que vous avez portés, vous avez pris mes habits ou mon photo quelque part au nom de Jésus. Je l'annule, je le brille par les feux de Saint-Esprit. Je le brille par le sang de Jésus. Il n'y en a pas les relations. Je n'ai pas marié avec les démons. Je n'ai pas marié avec ni n'importe quoi. Alléluia. Que le feu le brille. Que le feu le brille tous les papiers. Que le feu le brille tous les papiers. Le feu de Saint-Esprit brille, brille, brille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les brille par les feux. Les brille, les détruisent. Tous les bagues, je prends les marteaux et je les détruise. Je les détruise. Les bagues de mariage, je les détruise. Je l'arrache. Je l'arrache ma vie de mariage que vous avez volée. Je arrache ma robe de mariée. Je arrache au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas marié avec vous au nom de Jésus. Et lâche ma vie, lâche mon âme. Sors, 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 sors. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amin'izao fotoan'izao tsika androaka ny fanahin'ny fanosaviana, ny fanahin'ny satanika, fanahin'ny franc-maçonnerie izay mamitaka kristiana maro. Manangana fiangonana mijoalajoala mihitsy ireo amin'izao. Fiangonana malaza, fiangonana manao fagagana. Alléluia. Ao no manome fanampiana tena hoe mahavita manome vola be. Fa vola avia izy. Amen. Na tsy nanao signature, na tsy niaraka tany amin'ny piskidy ianao, fa mandray ny zavatra avy any aminy dia efa anisany ianao. Alléluia. Izay mahatonga antsika hoe tsy miharoharo tsika. Tsy miharoharo amin'ny olon'izao tontolo izao. Mila misaraka. Amen. Ka mety tsy fantatsika hoe taizana lian'ny tongotritsika io, tsy fantatsika mety misy nanozana antsika amin'ny toerana andehanantsika, na ny fiangonana andehanantsika. Amen. Alléluia. Amen. Androaka antsika ny fanahy rehetrarehetra izay miinisie antsika, izay mitondra mahalala ny fiainantsika. Mety misy mahalala ny fiainantsika, mijery antsika miroara ohatra izy. Amin'izao alina izao ohatra maraina izao izy mijery miroara satria izy ireo ny hariva amin'ny 12 ziska 4 maraina tsy matory fa mijery olona ho tafiny. Alléluia. Karaha mbola omeny Jesosy hery izao ianao, mitsangana, ataovy ny vavaka, mitsangana, mivavaha. Amen. Jesosy manome hery ny fanahy masina. Amen. Misy anao efa reraka be mivavaka anao dia manome hery fanahy masina. Herin'Andriamanitra izy namorona azy anao. Izy nanome fofona ainy, izy mahafantatra ny ho vatantsika. Alléluia. Fa ny devoly tsy matory reo agent diable reo. Ary ny kristiana ny cible averiko foana zany mba hisokatra ny masom-panantsika. Tsika kristiana no voalohany enjena. Tsika amin'izao kristiana ny voalohany tena cible. Surtout ny kristiana mandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Fa raha ianao kristiana religion, oubliez le ciel. Adinoy ny idirana amin'ny lanitra. J'ai dit la vérité. Tsy mora ny idirana amin'ny lanitra. Prix à payer. Ka ianao hoe matoritory fotsiny ihany fa mandeha am-piangonana sy manaraka groupe sy manaraka fampianarana, fa ianao zany tsy hitsangana fa miandry an'izay foana. Alléluia. Mila miady ny ara-pananao ianao. Mila mahafantatra ianao inona Jesosy no mila mbola arovako, inona mila mbola tandremako. Raha mbola misy zavatra ny tsy foinao, tsy mety miala aminao, mila ialanao. Tsisy. Amen. Raha ohatra ianao ka ohatra zao manahaka fariseo sy mpanorandalàna masina ivelany fotsiny ihany, fa ny anatiny ao feno loto. Dikan'izay mihidy ho anazy ny lanitra. Na za na ny masina ihany ivelany anatiny maloto, mihidy ho anazy varavarany lanitra. Alléluia. Lasa le kristiana fombafomba amin'izay fotoana zay.
ary presque zay raha presque koa sady tapany masina tapany tsy masina tsisy tapany masina sy tsy masina andanitrano tsisy alleluia fa totalement sady tsy dépouillé sady tsy miakanjo anao fitafy manao famasina ivelany sady tsy masina anatiny tsy hita hoe inona nandraisana atsika tiany Jesosy tsika hiova tanteraka ty 2023 ty mifaly tsika anao fety zao de réveillon premier tsy haiko na mbola manao fety anao fa za tsy manao fety zany tsony fetiko dia am Jesosy alleluia ny fetiny Noël ny fetiny bonne année fetiny réveillon fetiny Toussaint te fetiny ino koa ty Saint-Valentin tsisy zany fa devoly mamoroporona reny fetiny ino koa izy ty alleluia mialatsiny ny mpanao fety alleluia fanafany Jesosy am'zany sorako anto zao teto aloha de mbola matimaty zany tsy matiny zany tsony amen na mihinana mangazo de fa mifaly alleluia amen manova Jesosy ry havana manova atsika izy raha tena tiatsika izy alleluia amen ka androka atsika ny fanainy sorcier satanique illuminati occultisme ny miroaran'izy ireo zay mijiry atsika alleluia ny miroara ny fitaratra ijereny atsika satria manana fitaratra izy ireo de jereny hoe ty olona ty kristianina ty mila tao alavo azy amen amen ny ariva izy ireo no miasa toeritsika zay mahatonga atsika mivavaka ny ariva alleluia de misy miroara eo misy ihany koa alleluia misy ihany koa amen ny miroara fitaratra caméra ny caméra casen'izy ireo raha misy efa nisy fijorova volombelana ataoko raha misy anaty tranotsika ao misy le sary Masy Maria misy le sarin'ny Jesosy misy le sarin'ny izay mahatonga le Noël mbola sitsika reny lasa miadore andriamanikafa ivavahantsika reny staty reny alleluia fotoana zao idébarrassentsika andreny idébarrassentsika andratratra ka raha misy ao de point contact caméran'izy ireo reny caméran'izy ireo automatique alleluia mora mizy ireo miditra am'le trano amen raha tsy fidinao ma le izy ao an-trano zay ndray ny tsy haiko fa raha ohatra ka tranonao na mitoerana misy anao chambre misy anao diovy la chambre anao manokana diovy esory tao zay tsy ilainao alleluia avelao zay chambre salon ohatra ka misy nen'olona tsy ao anao fa ny miatorianao diovy hamangy anao Jesosy nefa misy saka anao tsy afahan Jesosy mamanga anao alleluia ka reny point contact anafian'izy ireo atsika mialina matotrika de hitan'izay rehetra ataotsika ao de ao izy mianvote alleluia mifoha anao maraina ejerenao ohatrany kamo ianao reradraraka efa nanafika anao izay izy taona tratra an'izany alleluia mifoha anao avy any de reraka lamosina maharary tampoka ianao tsy nanina nefa ianao natory nefa reraka anao mifovaka ao avy ao reraka nanina ianao le devoly nanafika anao tao amen ka tandremana zany raha vao misy zavatra hitatsika hoe ty point contact idiran'izao na miakanjo na mikiraro reny misy point contact alleluia mila machine simple ny ilainy Jesosy amintsika amen di rehefa hitan'izy ireo miroara de na izy ireo atrano any afaka manafika atsika raha tsy ampivavaka atsika raha nisy varavarana ny voa tao na tafandainga ohatra za na tafaresaka zavatra tsy teny olona zany ohatra teny mavesatra na nanao teny ratsy de iny efa hitan'izy ireo miroara ao io fa nisy varavarana tonga na hoe raha vao misy point contact anaty tranotsika miditra izy na anatin'le trano de ao reo manao hôtel sarany hoe afaka anaovan'izy ireo réunion raha ohatra ka tsy ampy afo fe le vavaka ataotsika mahatonga afo manodidina atsika de miditra izy efa nisy fotoana tenengo zany hoe za mipetraka ao tsy haiko na tsy ampy vavaka ngamba za tam'izay tsy haiko na nisy varavarana vo tsy fantatro inona satria misy fotoana manafika foana izy ireo fa Jesosy miaro atsika alleluia maheno olona miresaka eo akaiko eo
dia manino ma ty atody vakina izy ireo le atody miresaka fa tsy henoko tsy haiko raha tenenindry zareo fa le atody hitako tapahany vakindry zareo dia salany misy raha ampidiriny amin'ny vavako dia rehefa izy hiditra amin'ny vavako dia salany misy zavatra taditady hiditra amin'ny vavako tratrako le izy za zany hoe mamy torimaso fa saoko ny fanahy masina namoa amin'ny anaran'i Jesosy inao taonareo amin'ny anaran'i Jesosy sady niraisiko anaty vavako mamy torimaso ihany za amin'io fa hitako hoe meny fanahy masina hery aho amen miala anaty vavako ato ianao miotra zany hoe anvoteny zareo zany ny vavako mba tsy hiteny ary io foana tadiavinjareo satria ina ny planjareo amin'io vava io manko ny planjareo amin'le molotra mba tsy afahako hitory mba ho avoteny izy ireo aho tafandainga mba ho avoteny izy ireo hiteniteny olona hiteny ratsy dia avy eo le vavaka ataoko tsy miakatra amen ary tsisy puissance tsisy hery izay nandrarahan Jesosy atsika tsy hiteny foana amin'ny lelantsika eo satria tsisy hery ny vavaka ataontsika raha tsika avy nifosa olona na ratsy olona ka andeha hoe tia andeha amin'izay alleluia amen c'est rien mezan'ny satana fotsiny alleluia dia tratrako le izy dia nalaiko tao anatin'ny lelako amin'ny anaran'i Jesosy ao miala avy eo tsy henoko nandositra izy raha tsy haiko zany vavaka amin'izay avy eo ny tsy matory eo miamby antsika foana izy miamby antsika nahoana izy tandroany dia raha vao misy afo manodidina antsika tsy afaka izy miditra alleluia roantsika amin'izao fotoana izao fa ny sorcier rehetra ary ny caméran'izy ireo hodorantsika amin'ny rahan'i Jesosy ny rahan'i Jesosy mahery ny rahan'i Jesosy manapotika ny fitaratra io manapotika ny caméra io manapotika ny izy rehetra ampiasain'izy ireo amen ny kalibasy masana ny resaka fanafody ampiasan'izy ireo zavatra mivoteny zareo alleluia amen tsy misangy devoly rehefa mahazo atsika misy ny olona gadrain'izy ireo anatina tavoahangy ny fanahin'olona ny fanahintsika neny tena hoe rehefa miala amin'ity tany ity tsika le fanahintsika io tsy maty io le mahatsapa mangiry firy amin'izay rehefa miala amin'ity tany ity raha ohatra ka any amin'ny fahaverezana any le mangiry firy tsisy fataperana alleluia fa raha ny fiainana mandrakizay tsika feno fifaliana faly fiadanana mideran'i Jesosy amen samoany an-danitra ny etsika rehetra alleluia ka raha vo azondrozy le azondry zareo ny fanahintsika satria nanota atsika ao ny sasany ampidirina anaty tavoahangy zany mba eritrereto fotsiny hoe anao ao voafatra anaty tavoahangy ahoana ny voanao anaty tavoahangy ahoana ny voana anaty tavoahangy sarotra raha tsy Jesosy mamahanao avy ao Jesosy ny délivrer an'io tavoahangy io misy tony ianao ohatrany nisy ohatrany fijorovavambena tsy tadidiko hoe misy tavoahangy hitany dia ohatrany hoe misy olona ao anaty tavoahangy le fanahin'le olona ao voafatra anaty tavoahangy io ao ny anaty vilany salany hoe amin'ny ahandro zany sakafo alleluia ry Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina ry any amin'ny avondrindra ny fanahy ratsy rehetra Jesosy ny fanahy famisaviana ny fanahy satanika ny fanahy ny Lucifera ny fanahy ny franc-maçonnerie occultisme alleluia Jesosy pitena amin'ny rano rava amin'ny rano Jesosy 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 ny rano Jesosy mandoro mandrava ny asan'ny maizina rehetra rava ny planao rehetra ny pacte rehetra ataonareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta rava ny herinareo ny afo ny fanahy masina tous les esprits des francs-maçons qui prend les formes dragon qui prend les formes les feux des dragons j'envoie les feux des Saint-Esprit les feux des Saint-Esprit qui vient nous attaquer au nom de Jésus, qui prend les formes à dragon, que les feux les détruisent, 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 que les feux autour de moi, que les feux de Saint-Esprit, que les feux de Saint-Esprit, que les feux de Saint-Esprit, que les feux autour de moi, les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit, alléluia, alléluia, les brillent la caméra, les brillent la miroir, les détruisent, au nom puissant de Jésus-Christ vient de Nazareth. Que les feux les brillent maintenant, les feux les brillent, les feux, dégagez-vous au nom de Jésus.
dégagez-vous au nom puissant de Jésus. Toute votre puissance sans effet au milieu du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est le feu dévorant. L'Esprit de Dieu est feu dévorant. L'Esprit de Dieu, Dieu tout-puissant, il est puissant. Il est au-dessus de tout. Qu'il détruise les dragons. Qu'il détruise les reines du ciel. Qu'il détruise au nom puissant de Jésus. Les reines de la côte. Tous les esprits méchants. Que le feu les détruise. Que le feu se détruise. Et tout qui prend les formes des animaux, les chiens, les chats, les lions, au nom puissant de Dieu, les serpents, les brille par le feu. Et je prends l'épée de l'Éternel, les détruise, les décapiter, les têtes, les mains, les pieds. Et je la scène. Je la scène au nom puissant de Jésus. Et je la jette dans les lieux des abîmes. Je la jette dans les lieux des abîmes. Sors dans mon âme, sors dans mon esprit, sors dans mon corps. Ne me suis pas, ne me contrôle pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les faits dévorants, les tombent vers eux, les tombent vers eux. Au nom de Jésus, il ne peut pas bouger, il ne peut pas bouger. Au nom puissant de Jésus. Les faits les brûlent. Les faits les détruisent leur travail, les détruisent leur complot, les détruisent leurs réunions, les briques, les feux descendent vers vous, non puissant de Jésus. Que les feux de Saint-Esprit, et le sang de Jésus. Le sang de Jésus devenu fait maintenant. Les brûle, tous les dragons, les brûle il ne peut pas voler au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les faits, il ne peut pas voler. Alléluia. Et les faits tombent. Tous les sens d'ici au nom de Jésus. Alléluia. Tous les sens d'ici. Que les faits les brillent. Que les faits de Saint-Esprit. Rabas,